Faly miarabantsika rehetra izay mijery an'ity vidéo ity androany aho handeha hanazava amintsika fohy ny fampiasana an'ity zavatra ity. Ino moa ny anaran'izy io dia Ventolin spray. Ny olona asthmatique matetika no mampiasa azy hoe anisany nahasarika ny saiko hanao an'ity vidéo ity satria maro ireo asthmatique izay aretina mampijaly ny asthma, tena mampijaly ny asthma. Misaoran'Andriamanitra ianao raha tsy tratran'ilay izy fa tena mampijaly ilay izy. Kanefa amin'izao hoe fivoaran'ny science médecine zao dia efa azo atao tsara ny contrôler ny asthme. Ary antony iray mahatonga an'izay hoe asthme-nao contrôler izay dia ny tsy fahaizan'ny marary tratran'ny asthme an'ity zavatra ity. Tsika mihevitra hoe mora ilay izy soa fa sarotra be ny mampiasa azy ity. Technique d'inhalation moa ny anarany. Ka izay no azavaiko amintsika. Fa mialohan'izay dia misy torohevitra vitsivitsy reto zaraiko amintsika. Anisan'ny pratika tsara ho an'ireo olona asthmatique zany. Voalohany indrindra dia izao aloha ny tranontsika hadio foana, izao hadio foana ny tranontsika mba tsy hisy vovoka satria ireny zavatra ireny anisany mampiteraka ny asthme, mampihetsika an'ilay asthme zany. Dia isan'andro ihany koa izao sokafana ny varavarankely, izao sokafana ny varavarankely. Fa rehefa vakivaky andro iny dia aza sokafana ilay izy fa akatomy. Torak'izay ihany koa rehefa harivariva iny, harivariva vola masoandro ilaintika iny, akatomy ihany koa ilay izy satria amin'iny mandrivotra be dia miditra ny vovoka. Ary vovoka izay dia anisany mampihetsika ny asthme. Raha allergie ihany koa anao dia izao ialana lavitra zany zavatra maha-allergie anao zany. Raha misy fanafody ohatra hoe maha-allergique anao dia tenenin'ny dokotera zany hoe rehefa mihinana ny fanafody ity izao dia miseho an'izao zavatra izao. Ny agent allergène rehetrarehetra zany mila atao lavitra antsika. Raha mpifoka sigara ianao dia tena fadio dia fadio ny mifoka sigara satria io sigara io dia efa anisany mampihetsika azy no vomay mahagravy azy ihany koa. Dia paraky ihany koa torak'izay fadio ny paraky satria irritant io zavatra io dia vomay mampihetsika an'ilay izy sy mahagravy an'ilay izy. Zay torohevitra vitsivitsy zay fa ity moa zany no tena tanjoko amin'ilay vidéo hoe ahoana ny fomba fampiasana azy. Misy étape anankitelo izy. Voalohany indrindra aloha sokafanao ilay izy, sokafanao ohatran'izao dia rehefa vita sokatra ilay izy dia petrakanao eto ilay tananao fanondro tala sy ny anona dia ity ny ataonao akaibe ity ny ambany dia akotrakotrana tsara ilay izy. Dia rehefa mikotrakotraninao tsara ilay izy dia mamoaka rivotra faran'izay mafy ianao, izay farany drakanao zany hoe expirer profondément zany ianao. Dia rehefa vita zay dia manao tsy miaina anao mandritra ny 10 secondes, tsy mampiditra rivotra zany. Avy namoaka rivotra iny tsy mampiditra rivotra anao mandritra ny 10 secondes dia ampidirinao am-bavanao ity dia tsindrinao eto, tsindrinao ity dia misy bouffée tafiditra any anatiny iny dia tafiditra any amin'izay ilay izy dia mampiditra rivotra anao faran'izay mafy, dia rehefa tafiditra ilay rivotra anao dia mandritra ny 10 secondes ianao tsy miaina sady tsy mamoaka rivotra, tsy mampiditra rivotra, tsy mamoaka rivotra zany mandritra ny 10 secondes iny. Fa rehefa tafiditra any zany ilay rivotra be nampidirinao dia mijanona anao amin'izy 1 2 3 4 5 6 jusqu'à 8, tsy rapide zany fa 10 secondes ilay izy. Dia rehefa vita zay dia azadeniny misasa vava, na tsy fahanandrana zao. Ity zavatra ity tsy effet secondaire ity, na tsy asthmatique aza zany no mihinana an'ilay izy bronchodilatateur izy ity fa sady mihevitra hoe mety hahatonga ny hoe
ilay branche antsika ho lasa dilaté tsy miditra anatin'ny physiopathologie anty zavatra ty satria zavatra ty manala ny obstruction any anatin'ny branche antsika. Alefako le izy voalohany esoriko le sariny de akotrakotraniko le izy akotrakotraniko mampiditra moka rivotra am'izay za zay vita le izy de mandray rano am'izay za rehefa avy eo migomoka am'zay rincer mba tsy hiteraka candidose-ny anaty vavako any lay fanaodiny raisiko teo. De mirahasoa hoantsika rehetra, mirahasoa anareo zay asthmatique courage fa tsy mora le izy de araho foana ny fanafody fa mampivoatra ny fahasalamanao zay. Farany anisan'ny conseil anankiray ihany koa tandreminy manao surpoids zany antsika efa asthmatique na itsika mbola tsy asthmatique ary de tsy tsara ny obèse ka mila mitanina antsika am'izay poids zay. Mirahasoa de misaotra indrindra.